Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia commune enina ao anatin'ny district Tsimondrano ato anatin'ny faritra Analamanga no nahazo fotodrafitrasa vaovao izay vao avy notokanana ny zoma 5 lasa teo. Izao hetsika izao dia tafita indrindra ao anatin'ny asa fampandrosoana ny eny anivon'ny commune ao anatin'ny faritra Analamanga. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarso. Manatanteraka trano ny asa fampandrosoana eny anivon'ny commune ny faritra Analamanga. Commune miisa enina ao anatin'ny distrikana Tsimondrano no vao nahazo fotodrafitrasa vaovao ary notokanana ny zoma 5 ny volana May lasa teo. Anisan'ny asa notontosain'ny faritra Analamanga ny fanamboarana ny lalana mampitoerana Alatsinainy Nambazaha sy Malaza. Eo ihany koa Anosy Zatoandrefana sy Akazotoa Anosy Mahavelona, ny lalana eny Soavina, ny lalana mampitoerana Ambohidrapeto Andraninahoatra sy Antsahamasina ary ny lalana Antsavasava sy Ambohibotetaka commune Itosy. Akoatra ireo dia nisy ihany koa ny fanamboarana lakandrano tao amin'ny commune Ampanefy ary fanavaozana ny lycée technique ao Soavina. Ny faritra dia singa iray ao anatin'izany fitondram-panjakana izany ary miezaka manao ny asany mba hipaka eny fotony zany asan'ny fitondram-panjakana izany. Ary ny filohajaina ery Rajonary Mampianina dia misikibondry mijery izay zavatra masoa eny fotony. Itsika vondrom-bahoaka paritra dia tokony maso iray solotena ny zany mpitondra any fotony zany any anivony zany mba ahafahantsika malala marina. Tsika ny tokony mitondra ny zava-misy eny amintsika eny mba ahafahantsika manatsara ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana. Raha tsy teny fotsiny tsika raha tsy resaka afatsin'ny CLD dia tsara ampahafantaritsika ny vahoaka fa izao lehilahy zao ny tokony zany hevitra zany. Andre Matoa filoha lefitry ny anteny Merandoholona heviny zany tsy haiko raha mba tadidinareo zany fa izy no niteny tamin'izany voalohany tokony omena 200 tapitrisa avy isaky ny district. Tsy hanavahana loko politika ny fampandrosoana fa namboan'ny faritra ny fanome tanana amin'ny commune 20 eto Analamanga.